Nandritry ny famondram-pahefana teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia nanambara ny profesora Ahmad Ahmad fa efa nisy tolo-kevitra maromaro nalefa tany amin'ny praiminisitra ny omaly 3 janoary 2024. Izany dia mahakasika ireo fepetra voaraisin'ny fanjakana mahakasika amin'ny valanaretina koronavirus. Ny lehiben'ny governemanta no mandray fanapa-kevitra mifandraika amin'izany alohan'ny farany herinandro ho ny tenany. Nanome toky ny ministra fa atao izay fomba rehetra tsy idiran'ity aretina ity eto Madagasikara. Nisy fivoriana natao omaly miaraka ministère du transport tourisme sy aviation civile ny ASECNA PDB tao zany. Donc autrement dit misy mesure andraisina mikasiky ny au niveau du port, proposition au niveau du port, c'est l'aéroport, au niveau du tout pasalamana, arni, sensibilisation de vogue. Ka mbola eteny an'izay ny spécialiste ny auto direction de médecine préventive, mais la dernière fois sur le plan technique, inatao, tokony hoe mitandremana mba tsy ampitantse satria azo afaka miteny fotsiny hoe am'izao tsika mbola tsisy cas déclaré. Marna, c'est une urgence. Enfin, j'ai des rencontres avec l'OMS, ils ont fond, c'est quoi une position de l'OMS. Prime ministre nous validé, j'ai une fomba fiasa au Gantika, le ministre nous une déclaration autonomie quand il problème de communication sur des tarifs qui avaient c'est à mec tika, enfin des petits ici, l'ambiance ici, enfin yassa nous a un petit week-end,